Manoloana ny resaka mandeha mahakasika any fandotona any Kofalidaya izay maro no manilitsaho eny tambazotratsirasira eny fa miraitsokombakomba amin'ny Siteny sy ny maro hafa dia nitondra ny fanazavana mahakasika any ity mpandraharaha malagasy izay tena mbola tanora ity Andriamatoa Randrianasoloniaiko Siteny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsibiko zay dia ny mahakasika ny fanazavana misy kokoa amin'ny mpandraharaha malagasy Kofalidaya no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tsara ho marihina fa isika malagasy dia manao any irony izay azo lazaina hoe valalana amboa irony izany hoe isika tompony ihany no tsy mankatia izay vitantsika sy tsy mankatia ny antsika rehefa zavatra avy any ampitan-dranomasina na ihany koa zavatra izay vitany vahiny dia hindrahindraina ary dokadokafana foana isan'andro hoe tsara ary rehefa ny vahiny izany hoe ny vazaha zany no tonga ao Madagasikara dia hindrahindraina sy dokadokafana iry fa rehefa isika samy gasy dia matetika mifanambany ary na ny zavatra vita gasy aza dia matetika ambanintsika malagasy foana ary izany toetsaintsika tsy mandala sy tsy mankatia ny vita malagasy sy amin'ny maha malagasy isika izay no tena isan'ny fototra iray lehibe izay mahatonga izao tsy fandrosoana ao Madagasikara izao ary isan'ny sakana iray lehibe eo anatrehan'izay rehetra izay satria isika tompony ihany moa tsy mankatia ny antsika dia ahoana moa izany no ataontsika ho tafita sy mba ho afaka hampandroso any Madagasikara izay ka raha tiana handroso ny Madagasikara dia tokony ovaina izany ilay toetsaina ary ialana izay hoe fanindrahindrana ny vita vahiny sy izay hoe fanindrahindrana ireo zay mpiavy zay fa tokony mba isika samy isika malagasy ihany no mifanindrahindra sy mifanohana ao anatin'izany rehetra izany fa matetika isika samy isika indray no mifandentika sy mifamono ary mifamingana ao anatin'izay sehatra maro isan-karazany izay indrindra fa eo amin'ity resaky ny fandraharahana ity dia matetika ahitana ny mpandraharaha malagasy izay voafingapingana etsiro foana satria tsy zakany saintsika malagasy mihitsy ny mandinika an'izany hoe ny malagasy dia mbalasa tafa tahaka an'ireo mpandraharaha vahiny izay tonga ao Madagasikara ao. Nahoana ny mpandraharaha vahiny izay tonga ao Madagasikara ao ka lasa manan-karena sy mangoron-karena ao Madagasikara ao nefa toa tsy misy resaka mihitsiny ary tsy misy mamingapingana izy ireny fa avela malalaka tsara hanao zay adaniny kibony eo anatrehan'izay fandraharahana izay tiany atao zay eny misy amin'izy ireny aza tena mambotry ny malagasy madinika ao anatin'izay fandraharahana izay tiany atao ao Madagasikara izay. Tsy hitonona anaran'olona isika ary tsy hilaza ireo karazany mpandraharaha maro ao Madagasikara isika izay ahitana taratra an'izay fambotrina any malagasy madinika izay efa hita fady ranovana nefa dia mbola trongisina ihany ao anatin'izay hoe fitsanjefana ireo malagasy izay efa miaina ao anatin'izay fahantrana lalana izay nefa rehefa misy ny mpandraharaha malagasy indrindra fa ireo zay tena milofo sy ireo zay tena miketrika mafy mba ho tafa dia iny ary isika rehetra fa tonga amin'izay manaratsy sy manilitsaho etsiroa amin'izay hoe fingapingana sy ny maro hafa izay ary atao hevitra rehetra mba hamotehana aniny mpandraharaha iny mba tsy hafahany isehatra amin'izay fandraharahany izay ihany koa efa maro ireo karazana mpandraharaha malagasy zay no tratrany izay tsindry sy tratrany izay famingapinganana maro isan-karazany izay eny misy amin'izy ireny aza dia tsy tafatsangana intsony ao anatin'izay sehatry ny fandraharahana izay satria noezahana nompotehina sy nisombaina avokoa ireo rehetra izay fotom-piariny ao anatiny izany rehetra izany ka ao anatin'izay resaka fandraharahana malagasy izay indrindra no nitondrany Andriamatoa Randrianasoloniaiko Siteny ny fanazavana ny aminy mahakasika any ity mpandraharaha malagasy izay tena mbola tanora dia tanora ity satria maro ny resaka mandeha etsiroa ny aminy mahakasika an'izay hoe iza marina Andriamatoa Kofalidaya ary inona no tena fandraharahana ataony sy niketrika ataony ao Madagasikara ao nandritra izay fotoana izay no nahatonga azy lasa olona manan-karena sy manana ny mahizy azy amin'izao ankehitriny izao. Nazavainy Andriamatoa Siteny
izay solombamboaka vafidy tany toliara voalohany no sady filohana teny miram-pirenena amin'izao fotoana izao fa niady nisy teo amin'ny kofalida sy mamra vatomanga dia toy izao manaraka izao araky ny nambarany hatrany izao manokana dia vavolombelona amin'ny ampahany lehibe amin'ny zavatra nolavon'ny daya tanora malagasy izy saha niady tamamra vatomanga ary nifidy lalana sarotra izy tao anatin'izany rehetra izany nijoro amin'izay inony ho marina na dia mafy aza ny vidiny ary efa nogadray ny mamra vatomanga tany tsy afaha izy niady mafy izy ka tafavoaka tany ivelany ny tena mazava marina amin'ny tantarany dia izao daya dia isan'ireo tanora izay nifidy nihiatrika mivantana ny mamra vatomanga olona fantatra honanana hery sy fahefana ara-toekarenina tao Madagasikara tamin'ny fotoana maro izany mamra vatomanga izany tsy fanandrinana resaka teny izany fa ady mafy sy fanapotehana ary mitohy tany ivelany anisan'izany tany Maurice izay ady izany henjana ny tsindry sy nisakatsakana nefa tsy navelany daya raha tsy nidoboka tany amponja imamra vatomanga teo anatrehan'izany rehetra izany arak'izay fantatro sy niainako dia niaiky mamra vatomanga fa resy niditra tamin'ny dingana ara-dalàna sy ara-pitsarana arak'izay vitany idaya nandany hery fotoana vola aina manan-tsaina idaya ary nisy vokany mavesatra izany ka nandresy izy ho an'ny malagasy koa izao no antso ataoko amin'ny fomba mazava mendrika idaya tsy ekena ny fanalambaraka izay atao fitaovana politika misaotra sy mankasitraka ny mpitolona rehetra ny tanora GNZ ny vahoaka tsy ankanavaka ary ny mpanao politika rehetra izay mijoro amin'ny fahamarinana ary amin'ny fanetentena dia mangataka vavaka ho an'ny daya aho mba homen'Andriamanitra hery fiarovana fahendrena ary fitahina ho tahin'Andriamanitra ianao zandro koa io ny hafatra izay nalefany Siteny manoloana an'ity mpandraharaha malagasy izay tena mbola tanora dia tanora ity amin'izao fotoana izao nefa dia tena manana ny mahizy azy raha samy mpandraharaha malagasy ihany amin'izao ankehitriny izao idaya raha teo dia tafiditra ao anatin'ireo mpandraharaha malagasy izay sangany sy misongadina indrindra amin'izao fotoana izao ary izay rehetra izay no isany nahatonga azy nidikizo tao anatin'izay raha mamra vatomanga izay tamin'ny fotoanandrony ary tena noezahana nompotena moa ny lehilahy fa io moa zany tsy misy ny mafitsilahitra ny zoto na i Goliata aza dia vitany Davida no nandavo azy ka teo indrindra no nahatonga ny daya izay nilofo mafy sy niady mafy teo anatrehan'izay rehetra ady anatrehan'izay ary tsy nikely soroka izy no tsy nilavolefina fa dia niady hatramin'ny farany ary izao izy nivoaka mpandresy izao dia iny fantatsika tsara iny moa ny toy ny tantara i mamra vatomanga izay nidoboka ponja any Maurice any amin'izao fotoana izao mandrapiandry ny fitoam-pitsarana azy fa i daya kosa etsy andaniny dia tena mahatsiaro fa afaka madiodio eo anatrehan'izay fanenjehana azy mafy be izay nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny izao moa ilay tonga fitenenana manao hoe namono biby tsy nahafaty ka nifiterany rambony izany hoe aza hilikilika nondrobotry fa tsy ho fantatra izay hanakambana rahampitso any ka manaovany tsara hatrany ao anatin'izany rehetra izany fa tsy misy mahafantatra ny ampitso izy moa tsy natahotra an'izany mpandraharaha mamra vatomanga izany raha tao Madagasikara tao no sina resaka fa io moa zany ny zava-drehetra misy farany avokoa ary izay nandaran'Andriamanitra azy ka dia mankahery ny malagasy rehetra mpandraharaha ao anatin'izay resaka fandraharahana izay ary aza tao makivy ny sakatsakana maro isan-karazany fa io tsy misy ny mafy tsy lahitra ny zoto izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa